Ry vahoaka malagasy ry kristianina avana ry mpiatsehatra amin'ny lafiny politika no ny toe zava-misy eto amin'ny firenena izay miseho amin'ny savorivory sy ny fampiatsiana isan-karazany izay atahorana hipakatra amin'ny famoizanaina sy faharavana fananana aza. Ny fefikaima dia miantso hatrany sy ny fampiresahana toy ny efa natao tamin'ny ankilavy kely rehetra mba hametrahana amin'ny laony ny filaminana sy hitadiavana vahaolana ivoahana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fataranaka tohina tokoa moa no avelantsika amin'ny ho avy. Tsy misy fandrosoana raha tsy misy filaminana, ko manoloana ny olana menjady iaraha mahita. Ny fefikaima dia miantso atsahary ny fampiatsiana sy mifandranitana izay miteraka fifandonana. Aoka lalaka ny fanehoan-kevitra. Manaraka izany dia anohy ny fanatonana amin'ireo kandida 13 hatrany koa ny fefikaima ny fitadiavam-bahaolana. Ny fefikaima dia manentana ny rehetra isoloka ny herisetra amin'ny endro maro samihafa ary mankahery sy mirary fahasitranana ho an'ireo rehetra izay naratra. Eto am-pamaranana dia manentana ny vahoaka ho tony sy tolonam-bavaka ho an'ny firenena hatrany ny fefikaima ka hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana.